Mbola faly tafaraka amintsika trano tompoklazy tokovavy indrindra fa tsika mpanaraka ny sampanalalana eny amin'ny anjery manontolo mbola tsy misaraka aminay amin'izao fandarana le cours de droit en vidéo izao iarahanareo mitenako Omar Ramadany sy ny Anairda Consulting. Araka ny voalaza moa dia natao izao fandarana izao hanampiana ny mpianatra lalàna amin'ny fanazavana ny cours. Anasika araka ny voalaza tany fandarana voalohany dia resaka ny mikasika ny droit objectif, ny caractère ny droit objectif zany mahavana kokoa no resahana androany. Ny caractère ny droit objectif dia misy anankitelo. Voalohany ny droit objectif amin'ny teny gasy hoe lalàna, fitambaran'ny lalàna zany dia obligatoire, izany hoe manan-kery manerana ny firenena anankiray, na izy io mandidy, na izy io mampitandrina, na izy io miaro, na izy io mandrindra, na izy io indrindraindrindra fa manasazy. Zay zany tsara tsy indrindra eto amin'ny resaka fanasaziana. Ny droit objectif dia manan'izay caractère obligatoire zay, ary rehefa miatra izy ka misy olona zany tsy manaraka, izany hoe mivioler an'izay zavatra efa voalaza ao amin'izay droit objectif izay, amin'izay lalàna izay, dia misazy miandry azy. Ao anaty koa moa no ahafana ilaza ny lalàna iray hampiatra azy raha ohatra ka tsy misy zavatra migarantira ny fampiarana azy. Satria raha vao ny droit objectif no tsy misy sazy dia lasa ohatran'ny reny fahazarana eny amin'ny fiarahamonina ireny, reny fiarabana, reny fanaovam-beloma, reny famangina sy ny sisa ireny. Reny zany na ataonao na tsy ataonao dia tsy voasazy ianao, fa ny lalàna rehefa anao tsy manara-dalàna dia misy sazy miandry anao, ary rehefa misy autorité manokana no hampiatra zany sazy zany dia ny justice zany, ny fitsarana izany. Manaraka izay ny caractère faharoa dia ny général ny droit objectif, izany hoe tsy miteny olona manokana izy hoe ianona, izany hoe le caractère général zay zany azo mifandraisana amin'ny hoe impersonnel. Zay mahatonga ny lalàna rehefa miteny dia hoe nul, toute personne, zay zany le izy. Fa ny général akory dia tsy miatra hoe tsy ampitoviana ny général sy universel, satria ny droit objectif zany indraindray dia misy catégorie de personne zany, catégorie de groupe de personne no feheziny, fa tsy hoe rehefa droit dia na ny ankizy kely na hatrany amin'ny olon-dehibe dia feheziny, satria général le izy. Fa ny maha général azy dia mifehy izy groupe na personne na situation izy. Ohatra hoe mifehy ohatra izy amin'ny resaka situation resaka exemple de vol, coup et blessure, fraude, reny zany dia feheziny. Rehefa fraude izy raha Madagasikara dia mitovy daholo ny fomba fehezany azy, rehefa vol izy dia mitovy daholo. Dia misy indraindray izy catégorie de personne, izany hoe les commerçants, code de commerce raisitsika, code du travail raisitsika. Reny zany catégorie de spéciale de personnes, de groupe de personnes reny. Zay zany ny maha caractère général azy. Izy zany tsy maneno hoe irakoto na irabe, fa une fois zany izy miteny hoe rakoto na irabe dia efa miala amin'izay hoe maha caractère droit objectif azy zay izy. Na dia manan-kery ary izy le caractère objectif zany fa miala aminy, fa impersonnel zany izy ny tena marina. Fahatelo dia resaka permanence du droit objectif. Ny droit objectif zany dia mihatra foana izy io, ny lalàna zany dia manan-kery foana raha mbola tsy nifoanana. Raha mbola tsy nifoanana zany, tant que la loi n'est pas abrogée, dia manan-kery foana zany ny lalàna anankiray. Ary tsara marina fa ny lalàna dia tsy natao hifehy ny lasa, fa natao hifehy ny hoavy. Mbola vitantsika moa mikasika an'izay application de la loi dans le temps izay any amin'ny fotoana manaraka. Fa zay zany tsara fantatra, ary tsara fantatra koa fa ao amin'ny
kôdim-pianarana milazan'izany tsara fa tsy ny lalàna dia manasazy ny zavatra efa voafaritra fa tsy hoe zavatra tsy misy de ho saziana. Zay zany mikasika ny caractère permanence iny hoe mihatra foana izy raha mbola tsy ny abrogena zany na tsy hoe ny foanana. De zay ndray tompo lahy sy tompo vavy ny anio inoko fa mitondra fanazavana kely ho antsika izay fandarana anio izay. Manome fotoanareo ny tenako manaraka indray. Misaotra tompo lahy, mankasitraka tompoko vavy.